Amin'izay taranja iraisan'izay ihany fa taranja baskety indray no resantsika eto. Tetika sairahan'ny federasiona malagasy ny taranja baskety sy ny rafitra amerikanina ny NBA no tiana resahana amin'izany hanomezana sehatra goavana ireo mpilalao zandriny malagasy eny anivon'ny sekoly isatsokajiny ny NBA Junior League. Mitondra fanazavana makasika ity tetikasa ity ary ny tompon'andraikitra izay tetikasa NBA Junior League izay andriamato Hurina Randianarso. NBA Junior League dia programa iray vaovao ao anatin'ny fédération toy ny fifanaovan-tsilika eo amin'ny NBA sy ny fédération zany io programa iray io. Ny NBA Junior League dia tournoina basket iray ho atao amin'ny toeram-pianarana zany hoe any an-tsekoly fa ny mahasamihafa azy fotsiny dia ho sélectionnena ny établissement afaka mandeha anjara amin'izy io eo amin'ny telopolo ny ilaina satria tsy maintsy ny fanahantsahana amin'ny ekipa any amin'ny NBA zany ny ekipa raisina zay ny mahatelopolo azy mitovy formule amin'ny NBA zany ny tournoi NBA Junior League. Ankoatran'ny basket azy dia ny tena mampiavaka azy dia hibénéficie na hisitraka fanohanana ireo sekoly rehetra voafidy ao anatin'ilay zany hoe izy côté éducatif zany ny NBA Junior League tsy toy ny tournoi mahazarota amin'izay hoe tournoi de basket fotsiny. Izy côté éducatif mampianatra anglais, renforcer ny club d'anglais, manangana pompon velo ao anaty toeram-pianarana sy ny zavatra maro manodidina ny basket izay kitikitika sy manakaikiky ny basket rehetrarehetra. Rovina no mety hanomboka izay tetikasa izay misokatra ho an'ny sekoly rehetra ve? Misokatra ho an'ny sekoly rehetra ny NBA Junior League. Efa teo amin'ny ray volana mahery teo zay nefa nanomboka nizara invitation ho an'ny établissement tsara ny manamarika fa ho an'ireo établissement zavana maniry ka tia handray anjara tia hiditra ao anatin'le hosafidiana handray anjara amin'ilay izy dia mbola misokatra hatramin'ny alatsinainy izao ny fisoratana anarana afaka mandalo any amin'ny siège ny fédération. Ankoatran'ilay côté éducatif dia amin'ny côté sportif ny NBA anome maillot ny établissement tsirairay avy zany hoe établissement zany tsy tondra ny anarana établissement irery izy fa miaraka amin'ny équipe ny NBA no entiny zany hoe isy Lakers isy Cavaliers. Ankoatr'izay dia isy koa ny baolina hoentin'ny zareo avy any amin'ny NBA no zaraina amin'ny établissement tsirairay avy izay sélectionné amin'ilay izy. Ary ny tena zava-dehibe koa dia ny clinique ao an'ny prof de BS sy ny encadreur na basket eny anivon'ny sekoly misy medisy amin'ny fetim-boany isy eny antsenantenany eny ary medisy mandavataona hanamafisana sy hanatsarana an'ireo hoe base technique any basket indrindrandrindra ny any an-tsekoly.